mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana no iarabanantsika rehafako tratrety sabotsy fahatelopolo ny volana may ity ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny filazan-tsaramasana araka ny jaona toko faefatra andiny fasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny andiny faefatra amby roapolo. Jaona toko faefatra andiny fasivy ambin'ny folo ka hatramin'ny faefatra amby roapolo. Vakina amin'ny anaran'i Jesoa. Ora vehivavy taminy tompoko, hitako fa mpaminany ianao. Irazantsika ny vavaka teto amin'ny ity tendrombohitra ity. Fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema no tokony hivavahana ho Jesoa taminy. Raha vehivavy mino aho fa avy ny andro ka tsy amin'ny ity tendrombohitra ity na any Jerosalema aza ny hivavahana aminareo amin'ny ray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, zahay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Fa avy ny andro sady tonga ankehitriny raha ny tena mpivavaka hivavaka amin'ny ray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Fa ny ray koa mitady ny mpivavaka amin'ny ho tahaka izany. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana itenao ny fahamarinana. Amen. Resadresaka ny fanaovan'i Jesoa tamin'ilay vehivavy Samaritana tao amin'ny fatsakan'ny Sikara no zara mofinaina na akatsika ny mofinaina amin'ity sabotsy ity araka ny fandaharany sampana sekoly alahady raha teo moa. Didinika izay nataon'ny Jaona ho nanjary fampianaram-pinoana, didinika izay nataon'ny Jaona ho fanairana ny fahazarantsika mpivavaka. Misy fahazara mpivavaka izay ahitsiny Jaona eto. Izy moa mpivavaka ahitsiny Jaona eto ny mpivavaka Jiosy. Ny mpivavaka Jiosy no ahitsiny Jaona eto izay mety ho toetrantsika mpivavaka avy amin'ny fotoana ankehitriny koa aza no anairan'ny Jaona antsika melomany indray aty anatintsika ny hevitry ny atao hoe mpivavaka sy ny toetra ny antsoina hoe mivavaka rehefa manatitra an'Andriamanitra. Lafin-javatra roa no tiany Jaona ao an-tsaintsika raha miteny zany Jaona eto amin'ny alalan'ny tenin'i Jesoa manao hoe Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Zavatra roa no tiany Jaona mampitaina amintsika farafahakeliny. Voalohany dia ny hoe izay mivavaka amin'Andriamanitra dia mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Inona ny hoe mivavaka amin'ny fanahy? Ny Jiosy izay eritreretin'ilay vehivavy Samaritana ho Jesoa eto, hoe Jesoa eto dia oharin'ilay vehivavy Samaritana amin'ny Jiosy ary dia miady varotra mafy ilay vehivavy Samaritana miresaka amin'ny Jesoa manao hoe nareo ange miteny manao hoe any Jerosalema no tokony hivavahana, fa ny razany kosa dia miteny manao hoe eto amin'ity tendrombohitra ity no tokony hivavahana. Dia Jesoa namaly manao hoe mino aho fa avy ny andro ka tsy amin'ity tendrombohitra ity na any Jerosalema aza no hivavahanareo amin'ray. Zany hoe eo zany dia ny dikan'ilay hoe mivavaka amin'ny fanahy dia izao ny fivavahana zany dia tsy miankina amin'ny toerana tsy akory. Ilay vehivavy eto miresaka amin'ny Jesoa, ilay vehivavy Samaritana zany dia resy lahatra manao hoe nareo mivavaka dia mieritreritra fa any aminareo Andriamanitra, any amin'ny toerana misy anareo. Zahay koa mivavaka dia mieritreritra fa aty aminay Andriamanitra. Dia hoy Jesoa, ho hitanao fa ho avy ny fotoana fa tsy eto amin'ity toerana ity na any Jerosalema aza no hivavahana. Dika izany dia izao asehon'ny Jaona fa ny fivavahana marina dia izao tsy miankina amin'ny toerana akory ny toerana hivavahana. Zany hoe Andriamanitra dia azontsika atsoina amin'ny toerana rehetra. Zay le hoe izay mivavaka amin'Andriamanitra dia mivavaka amin'ny fanahy. Andriamanitra dia amin'ny toerana rehetra. Ary efa tonga izany ankehitriny ho Jesoa. Tonga izany tamin'ny alalan'ny Pentekosta. Tonga izany tamin'ny alalan'ny fanomezan'Andriamanitra ny fanahiny. Dia izay mivavaka amin'Andriamanitra dia resy lahatra fa n'aiza n'aiza misy azy
de afaka mivavaka amin'Andriamanitra izy. Zay le hoe mivavaka amin'ny fanahy resy lahatra fa Andriamanitra dia fanahy. Andriamanitra zany tsy voafetra ny toerana satria Andriamanitra fanahy. Andriamanitra tsy nofo. Raha nofo Andriamanitra de rehefa mitoerana anankiray de tsy afaka mitoerana anankiray. Voafetra ny toerana raha nofo. Fa Andriamanitra dia fanahy. Tahaky ny rivotra zany. De zao manerana ny toerana rehetra. Hita amin'ny toerana rehetra. Azo tonona amin'ny fotoana rehetra. Misy amin'ny toerana rehetra. No zany dia eto Jesoa de manitsy ny mpivavaka manompo toerana satria ny Jiosy de nanompo toerana. Le any Jerosalema ihany nivavahana amin'Andriamanitra. Rehefa tsy any Jerosalema tsy mahatsiaro mivavaka. De eto koa le vehivavy Samaritana nanompo toerana fa tsy nanompo an'Andriamanitra. Zara zahay de eto ilazana aminay fa eto ihany ny toerana ihaonana amin'Andriamanitra. Rehefa tsy eto tsy mihaona amin'Andriamanitra dia ahitsy ny jaonona zany. Amin'ny alalan'ny torotenin'i Jesoa hoe tsia ny mpivavaka amin'Andriamanitra tsy manompo toerana akory. Tsy mivavaka amin'ny toerana akory fa mivavaka amin'Andriamanitra. Noho zany Andriamanitra azonao atonona amin'ny toerana rehetra. Io nefa nanafaran'i Jesoa ao amin'ny toroteniny tena tetrobohatra ao Matitoko 5:9 hoe ho avy ny andro any aoriana any isy teny aminareo manao hoe aty Jesoa na ary Jesoa. De aza mandera misy miteny hoe aty Jesoa. Ary betsaka ny kristianina indraindray mieritreritra an'izay hoe tsy mahita an'Andriamanitra raha tsy amin'ny toerana anankiray zay efa heveriny no misy an'Andriamanitra. Eny zay toerana mahazatra anao ihaonana amin'Andriamanitra aloha eo Andriamanitra mazava ho azy. Fa ny fieritreretanao fa eo ihany Andriamanitra fa tsy amin'ny toeran-kafa de diso. Ary re betsaka mihitsy ny samy teny maka ny toeran'Andriamanitra sanatria manao hoe any aminareo tsisy Andriamanitra fa ty ihany misy Andriamanitra. Ao amin'ny fiangonanareo tsisy Andriamanitra. Ao aminareo mangatsitsika tsisy Andriamanitra. Ao aminareo efa niloza ny toetrandro fa aty aminay misy Andriamanitra. Aty aminay zao maresaka, aty aminay mafana, aty aminay misy fihetsika maro isan-karazany, aty aminay misy fahagagana ohatr' zao. Any aminareo tsisy Andriamanitra. Tsia. Zay mihitsy no ahitsin'i Jesoa eto amin'ny alalan'ny toroteniny ampitainy tamin'ny Jaona hoe zay mivavaka amin'Andriamanitra ary ny tena mpivavaka marina de zao resy lahatra fa naiza misy anao de azonao atonon'Andriamanitra. Mino fa Andriamanitra mahitanao naiza misy anao. Na ao anatin'ny toerany iny, na ao anatin'ny toerany iny, na eny an-dalana, na eny ambony fiarakodia, na eny na ohatran'ny fandriana, na any amin'ny toeram-piasana, na any amin'ny toerany an-tsekoly, na eny amin'ny arabe, naiza dia azonao iantorahana amin'Andriamanitra. Eo Andriamanitra. Zay mivavaka amin'Andriamanitra dia mivavaka amin'ny fanahy. Fa ny tohin'ny faharoa de eo koa Jesoa manao hoe tsy mivavaka amin'ny fanahy ihany fa mivavaka amin'ny fahamarinana ary mifamatotra ireo. Inona mampifamatotra azy? Rehefa miteny hoe tempoly dia zavatra roa ny ao an-tsaina. Toerana sy fomba. Io tempolon'ny Jerosalema io tsy hoe toerana fotsiny io fa io tempolon'ny Jerosalema io fomba koa io. Ny zavatra rehetra atao amin'io tempoly io voalaza tsipiriany sy misy tsipiriany avokoa. Voavantany, vao miditra eo amin'ny kianjan'ny tempoly ianao de efa misy fomba maro samihafa atao. Inona le fomba? No hoe ny jiosy ary mipetraka, ny jentilisa ary mipetraka, misy fomba isan-karazany. Na ny fomba fanaovana ny sorony io, ny fanaterana ny sorony io. Zany hoe io tempolon'ny Jerosalema io de tsy hoe toerana ihany fa fomba koa. Misy koa zany fomba ihaonana amin'Andriamanitra ary zay ny dikany hoe fahamasinana ao amin'ny bokin'ny Levitikosy. Ny dikany teny hoe fahamasinana ao amin'ny bokin'ny Levitikosy de zao fanarahana ny lamina, fanarahana ny procédure momba ny fivavahana na ny fanomporan'Andriamanitra. Zany hoe ny bokin'ny Levitikosy raha miteny hoe fahamasinana de tsy de tena milaza loatra ilay fahamasinana ambaran'ny Paoly na ny fahamasinana ambaran'ny Jesoa. Fa ny fahamasinana zay ambaran'ny Levitikosy de ny hoe arahana amin'ny tsipiriany ny fanaovana zavatra anankiray. Ny fandikanana ny tsy fanarahana amin'ny tsipiriany zavatra anankiray de mahatonga ny faharavan'lay zavatra atao mahakamy tsy fahamasinana indray. Noho zany ny hoe fahamasinana ao amin'ny tempolin'ny Jerosalema de fanarahanao ny fomba mpivavahana. Eto zany le zao ny tempolin'ny Jerosalema tsy toerana ihaonana amin'Andriamanitra ihany teo amin'ny Jiosy
fa toerana koa zay anehoana ny fomba iaonana amin'Andriamanitra. Misy fomba iaonana amin'Andriamanitra, misy zavatra atao iaonana amin'Andriamanitra, misy fihetsika atao iaonana amin'Andriamanitra. Zay toeverina manao hoe miankina amin'ny fihetsika ataoko, miankina amin'ny fomba ataoko no iaonako amin'Andriamanitra. Akaitsiny Jesosy eto hoe ny dikany hoe mivavaka amin'ny fahamarinana anao de zao, tsy hoe ny fomba akory ny iaonanao amin'Andriamanitra. Dikany hoe fahamarinana eo de tena izy véritable. No zany de zao eo zany Jesosy de mananatra atsika mihitsy no hoe aza mieritreritra fa amin'ny alalan'ny fomba no iaonanao amin'Andriamanitra. Misy de mampianatra mihitsy ndraindray manao hoe zao ny fomba mpivavahana, zao ny fomba ataonao de miona amin'Andriamanitra ianao, zao ny fomba fivavahanao de miona amin'Andriamanitra ianao, zao ny fomba rahanao de miainanao Andriamanitra, zao ny fomba ataonao de mahazo valim-bavaka ianao, zao ny fihetsika ataonao de miainanao Andriamanitra. De hoy Jesosy ny mpivavaka marina de resy lahatra fa Andriamanitra tsy antonona amin'ny alalan'ny fomba tsy akory. Zay ny Andriamanitra nentin' Jesosy. Zay ny Andriamanitra Jesosy zay rainy Jesosy no entiny tetỳ am'izao tontolo zao zany. Zany toe-tsainy zany ahatsiarovantsika fa ny Andriamanitra de Andriamanitra tsy topoina amin'ny fomba akory. Tsy ilaina ny fomba mpivavahana. Mazava ho azy. Mampianatra antsika zao ohatra masina Paoly manao hoe aoka ny lehilahy anandra-tanana. Mampianatra antsika ny zoatra masina amin'ny hoe zao vavaka tokony ataonareo rirainay zay any an-danitra sy ny sisa rehetra. Fa ny eritreretantsika ho fatorantsika amin'ny fomba mpivavahan'Andriamanitra, zay no ahitsiny Jesosy eto. Hoe tandremo tsara. Fa sao azony fieritreretana na azony fakapanaka manao hoe misy fomba ataoko de manaiky Andriamanitra, misy fihetsika ataoko de manaiky Andriamanitra, misy zavatra ataoko de manaiky Andriamanitra. Tsia. Zay mivavaka amin'Andriamanitra de mivavaka amin'ny fahamarinana. Zany Andriamanitra de tsy topoina akory amin'ny fomba ny vavahana kristianina tsy antotana fomba akory. Vavahana Jesosy zany. Efa nahitsy ny testamenta vaovao zany. Ny hoe nahoana na mitsotra eo am-pandriana ary ianao, azonao atao mivavaka. Na mandeha tongotra eny an-dalana ianao, azonao atao mivavaka. Mipetraka eo ambony taxi borosy ianao, azonao atao mivavaka. Zany hoe azonao atao amin'ny fotoana rehetra koa ny miresaka amin'Andriamanitra. Tsy misy fomba manokana atao hoe ionana amin'Andriamanitra, fa azonao atao miona amin'Andriamanitra amin'ny toerana rehetra sy amin'ny fomba rehetra. Zany akory tsy milaza hoe tsy ilaina ny liturjia, sanatria ilaina ny liturjia. Zany akory tsy ilaina amina hoe tsy ilaina ny fomba mpivavahana atao any am-piangonana, ny mandohalika, ny sakramenta, ny rano atao am-batisana, ny batemy, tsy ilaina akory reny, tena ilainy reny satria Jesosy tsy nandrava ny fomba mpivavahana araka ny teminy hoe tsy handrava mihitsy afahanorona. Saingy zao ny tiany ohatsika de zao ny tsy hanompotsika fomba. Tsy ny fomba akory no topotsika fa Andriamanitra. Ndraindray manompo fomba isika. Ndraindray raha sendra diso kely lay fomba, raha tsy tadidy lay fomba na de atao ny fitazonana fiazonana firana, ny fomba fiakanjo, fiazonana baiboly, ny tononkira. Ndraindray raha vao misy diso kely iny de rava lay fifatoana. Rava mihitsy le aim-panahy. Ndraindray raha misy tafitohina mihitsy ao anatin'ny fomba vavahana, ato adino le izy, to tsy napetraka hoterily lapatatabatra, to nitongilany le zavatra ohatr'izao, to ohatrany tsy mety, ary de very avy hatrany le aim-panahy. De ahitsiny Jesosy eo. Ahitsiny Tompo eo. Fa zay mivavaka amin'Andriamanitra, mivavaka amin'ny fahamarinana. Zany hoe mivavaka amin'ny fotena izy, tena mpivavaka marina. Ny fandraisantsika amin'Andriamanitra de ny finoatsika. Zay mahatonga an Jesosy hoe mino ianao. Zany tsika zany tsika kristianina de nampianarin' Jesosy fa ny fandraisantsika amin'Andriamanitra voalohany indrindra aloha de ny finoatsika azy, ny fitiavantsika azy, ny fahatsapantsika fa manatrika atsika izy. Ny akoatr'izay conséquence na vokatra avokoa. Ny akoatr'izay tsy ilaina akory fa ny akoatr'izay dia aterak'izay fitiavantsika sy finoatsika an'Andriamanitra izay. Manjary misy heviny am'izay ireo fomba sy fihetsika ataontsika rehefa ao anatintsika ny finoana sy ny fitiavana ary ny fahatokiana an'Andriamanitra.
fa tsisy heviny ro fietsika sy fomba ataontsika rehetra reo rehefa tsy ao anatintsika ny finoana sy ny fahatokina ary ny fitiavana an'Andriamanitra. Zay mahatonga an' Jesosy eto nanafatra hoe ny mpivavaka marina tahaka anao de zao zava-dehibe ny fahatsapanao fa tianao Andriamanitra. Mino ny famelan-keloka natolotr'Andriamanitra ianao, mino ny fitiavan'i Jesosy ianao, mino fanavelany heloka ianao, eo no manomboka ny fifandraisanao amin'Andriamanitra ary de manjary misy heviny avokoa ny zavatra rehetra izay ataonao anatrehan'Andriamanitra. Zay mahatonga Salamo 110 manao hoe raha fanatitra latsa-danga eny ny sitraka ao nataoko ihany zany. Zany hoe raha ny fombafomba-pivavahana eny sitraka ao Andriamanitra nataoko ihany zany ho Davidy amin'ino miteny nataoko zany. Fa izao tsy zany ny sitraka ao fa ny fanahy torotoro sy mangorakoraka. Zany hoe Andriamanitra mandinika ny fotsika, Andriamanitra mandinika ny ao anatintsika fa tsy ny ivelany tsy ny fihetsikintsika akory ny voalohany tsekan'Andriamanitra fa ny ao am-potsika. Tsy manamaivana ny ivelany kokoa zany anka de ny ao am-po ihany ny zava-dehibe fa tsy ilaina ndray zany ny any ivelany, tsy ilaina ny rakitra, tsy ilaina ny ilainy zany tena ilaina fa izao misy heviny zany mazava zany ny toetra zany rehefa takatrao ny fitiavan'Andriamanitra, rehefa ao anatin'ny fahadiovam-po no anomponao an'Andriamanitra de manjary mahafinaritra anao na ny maneho fihetsika aza aseho aminao amin'Andriamanitra. Revako malala engany ho tsapanao fa Andriamanitra efa nanatoro anao tamin'ny alalan'i Jesosy, Andriamanitra eo akaikinao tamin'ny alalan'i Jesosy de aherezo ny vavaka. Zay mahatonga an' Jesosy ny teny manao hoe midiro amin'ny efitranonao mangingina fa izy ny mahita anao ao mangingina. Mandoalika ianao ao hitan'i Jesosy, matory ianao ao hitan'i Jesosy, mitomany ianao ao hitan'i Jesosy. Noho zany de zao diovy ny fonao rehefa mivavaka amin'Andriamanitra. Aoko ho tsapanao ny fitiavana ianao, aoko ho tsapanao fa eo akaikinao izy fa zay mpivavaka amin'Andriamanitra de mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Amen. Tompo misaoranao zay ny amin'ny soratra masina izay mampahery anay, mampatsiaro anay ny fitiavanao ka mampatsiaro anay fa ianao Andriamanitra de efa naka anaiza dia misy ianao, hitanao. Ary Andriamanitra topoina ao anatin'ny fitiavana sy ny finoana ianao. Ataonao zava-dehibe ny fomba mpivavahana saingy tsy izay ny voalohany miam-piona anay aminao fa ny fanatrehanao, ny finoana sy ny fahatokiana ianao. Sotra tompony amin'ity sabotsy farany herinandro ity. Sotra noho ny fitahiana nomenao anay. Sotra noho ny famelan-keloka natolotra ao anay. Misaotra ny am'izay rehetra soa nomenao anay. Manomboka herinandro vaovao zay dia tahio ny herinandronay vaovao. Raha nety nisy napalahelo anao Tompo, nataonay tamin'ity herinandro divy ity, mamelana heloka fa tsy tanteraka izahay. Mamindrafo aminay fa tsy tanteraka izahay fa manapia anay kosa Tompo ho tsara mandrakariva, hitombo ny fahatsarana, ho tianao Andriamanitra, hiorina amin'ny finoana, ho tia namana, ho tia ny mpiarabelona aminay, azo ny namana ianteherana, mamindrafo aminay Tompo. Da io ny herinandronay vaovao ho feno fifaliana de mametraka sansady eo am-pelantananao zany. Misaotra Jesosy. Amen.